Manakory aby sika faly miarahaba ny mpanaraka ny pejy mety sabotsy faha sivy ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ialana tsiny ny fahatarana fa fotoam-bita moa tsy mahaleo misampona, efa tena teo am-piomanana mihitsy zay andeha hanao direct no tsy afaka misy olana kely de tsy maintsy nahemotra kely. Fa tsy manakana antsika zany fa fahafahoana soamantsara indray am'ty rendez-vous hebdomadaire antsika ty misaotra anareo aloha mpanaraka tsy mahafoy izay misisika de misisika tokoa hoe miandry fa matoa zany ny andrasanareo de zava-dehibe aminareo ny raharaham-pirenena mba tsy ho pasifa fotsiny fa tena actif ary ny andrasana amitsika dia mba tena tsy mi-consommer fotsiny hoe mba angatahana ingeza be aminareo mpanaraka ny pejy, mpanaraka ny fandaharany, pejy moa misy zavatra be dia be ato fa ity fandaharana isaka sabotsy ity, inona moa no tanjonay amin'izy ity? Averina kely ny genèse-n'ilay izy raha tadidinareo tao anatin'ireny combat tolona reny no nananganan'izy ity de karazana ohatran'ny hoe sentinelle famoazan-tsaina ny malagasy mba tsy ho varimbariana fa tsy mbola tonga any amin'ny tany Kanaan tsika. Les terres promises mbola eny an-dalana tsika ary re tena atao sarisary hitanareo miala tsiny raha manao tsy mitory teny akory fa raha mampitaha ny dian'ny zanak'isa reny de hitanareo le hoe efa tonga eo ambaravarana de miverina indray de mihodina de ohatran'izay le zavatra tazana eto ohatran'ny hoe tratran'ny tamberin-tany zany tsika am'zao de lasa ny rôle-nay zany dia mampatsiaro ny olona foana hoe ty le lalana fa sao de diso lalantsika. Zay no ela mamerina fiarahaban'ny Mostarina koa tonga soamantsara eto amin'ity herinandro faran'ny herinandro ity ny lohatenintsika moa androany dia ny am'le hoe aza politiziavana ny raha fivavahana, ny fiangonana ny marimarina kokoa amin'ny pré-campagne satria tena fa hita fa tena ao anatin'ny campagne mihitsy ara moa tsika zao fa fomba fiteny fotsiny hoe pré-campagne ary mety hiteninareo hoe efa mahazatra zany, eny kanefa raha tsy diso fanavaozana tsika zao de raha ao anatin'ny fanavaozana de tsy tokony hanaraka ny mahazatra intsony, tsy hanaraka ny lalan-dririnina. Dia en plus le lalan-dririnina mamoafady, mbola azoko leferina ihany hoe manarama influenceur manarama tsy haiko, miaramila miarama larosianina mety hoe tsy tena hoe normal fa je peux comprendre entre guillemets fa ny tena zava-doza rehefa ny mpanao politika mitsabatsabaka any tsy tokony hitsabahana de ny raharaham-piangonana. Eto zany le resakitsika eto tsy hoe tsy tokony hanao politika ve ny mpitondra fihavanana, tsy any ny resaka. Za zao eto hitanareo fa tena manao politika dans le sens hoe miditra am'raharaham-pirenena. Fa ny ho resahako eto anombohanay azy zany ho fanokafam-bavony dia misy zavatra mampalahelo zay azonay vaovao ary anisan'ny nahataranay daholo zany satria tsy maintsy manao recoupement sy manao katokato, dia ho resahako eo rehefa avy eo momba am'zay hoe miverina indray le fomba fanao teo aloha ary non seulement miverina fa lasa mitatra zavatra hafa le izy. Zay ngamba no anombokoafako azy fa miarahaba an'i Mostarina tonga soamantsara eto indray de mameno anao ny fitenenana ho fanokafana ny fotoanatsika. Misaotra pasitera miarahaba anao ary miarahaba amin'ny mpijery antsika rehetrarehetra mpanaraka ny pejy. Faly ihany mandray manao an'le fandaharana antsika izay famoazana ny saim-bahoaka satria manko aleo tenenina hoe famoazana ny saim-bahoaka mba tsy tenenan'ny sasany hoe atsika ny mpanakorotana, tsika ny mpankahala, diso tanteraka ianareo, tsisy olona halanay zany, tsisy olona tsy tianay zany, tianay daholo ny olona matoa zay mbola masaha miteny androany de fitiavana daholo zany, fitiavana ny vahoaka malagasy fitiavana ny tanindrazana, fitiavana ianareo mpitondra mba hiova
amin'ny metimety kokoa. Raha tsisy miteny moa ianareo a, mety mandeha tsy misy balizy. Fitiavana hoy zahay satria hatramin'ny voalohany a, zahay ohatra ny teny foana teto, ary tsy nankala zany a, tsy nanenjika an'izaniza fa ny tenany mpitondra hoe zao zavatra notakiana, zao zavatra nahatongavanareo teo am'le fitondrana, mba tanteraho azafady. Nefa tsy zany zavatra mandalo am'izao, fa le zavatra nanakiananareo mpitondra rehetrarehetra teo ao zany a, matetika mpihira nohon'izay zavatra miseho. Tonga de tohizako am'le resaka ny pastera zany hoe fivavahana lasa fitaovana. Fivavahana lasa fitaovana eto Madagasikara. Lasa kilalao le zay fa nefa izay mba rehefa tsy misy fanantenana intsony amin'ny rehetrarehetra mba fivavahana zany ny limite, ny rempart ny olombelona. Nefa io ndray a lasa tena fitaovana goavana be amin'ny fanaovana politika am'izao. Satria maninona? Na le mpitarika am'le fivavahana ary a, lasa manaiky atao fitaovana. Zay moa le niteneniko teto tamin'ny heriny hoe le fitiavana kely, fitiavam-bola kely, fitiavana voninahitra, zay manimba isika malagasy. Raha niteny zay teto tamin'ny farany iny, somary tsy azon'olona ny tiany atenenina, fa androany mbola ampina ihany izy hoe efa ny rehetrarehetra na ny diaspora nieritreretiny hoe olona mba fa mahita ny mahiratra, mazava, mba tonga saina, lasany am'le fitiavana kely io fitiavana kely. Zay zany lasa toetratsika malagasy. Fivavahana izy teo satria pastera rehefa avy eo mbola iteny ny any aminy amin'ny côté an'zareo zany a, fa hitatsika zavatra nandalo zao a, tondrahako an'le taridresaka le hoe ao anatin'le hoe fikambanana silamo ihany. Iny zavatra mandalo teo 67 a, politika daholo reny. Satria zany fivavahana silamo zany a, tsisy foko fa fiaviana, tsisy hoe parti politique, tsisy hoe zay manohana ny ray ihany na manohana ny ray ihany. Fa fivavahana io resaka anao amin'ny Andriamanitra. Tsisy ankoatr'izay, tsisy idiran'ny ninona intsony, tsisy idiran'ny loko politika, tsisy idiran'ny lokon'olombelona. Fa ny eto amintsika lasa hoe satria zay avy ana Tuleara de mila an'le fivavahana, de mila an'izao, de mila an'izao. De io koa zao a tonga tia fivavahana lehibe rehetrarehetra hoe afarana ny avy any amin'ny faritra satria iomana amin'izany hoe fifidianana. Alohan'ny nomezako pastera zany sujet ray zany a, de tiako manamafy, tiako mampatsiahy antsika vahoaka. Tany amin'ny 2009-2010 ny krizy a, efa niteny zany ray aman-dreny président Ratsiraka sy président Zafadibera tamin'izany hoe tsy vahaolana ny fifidianana, tsy hitondra vahaolana amin'izany krizy misy eto Madagasikara amin'izao tamin'izany fotoana. De nizingizina ihany moa isika rehetrarehetra, manam-pahaizana, tanora, mafana fo, tena hoe mbola manana tosi-drà ambony de ambony, andao hiditra amin'ny fifidianana. Reo antitra reo efa soara, tsy zavatra tokony idiran'ny zareo intsony. De natao ny fifidianana 2013, natao moa ny constitution 2010 a, de natao ny fifidianana 2013 a, atao daholo ny fifidianana, ny communal, ny député. De ino ny hafarantsika hoe vao maika niditra niletika ao anatin'ny krizy a,
vao maika nandeha ny ampimamba ny harem-pirenena tsy fantatra tsony e, tsisy efa nieritreretina hoe tena potika le firenena, de mbola naverina ihany le fifidianana 2018 a, mbola vao maika ny letika ary ny apira fa mbola nyteny ihany zay teto hoe suranareo zalahy fa fifidianana firy natao zay a tsy nitondra vahaolana ho an'ny firenena satria manino, satria le tompon'andraikitra omena an'le fahefana, satria le fifidianana efa osika, efa eritreretina hoe tsy maintsy ray anina nitondreo reo olona reo ohatra nefa voakarama efa misy zavatra, efa misy feuille de route-ny ao an-dohany, efa mipetraka izy am'baiko an'zareo de mitohy ihany a, ary vao maika pira ny fanondranana harem-pirenena, ny fanodikodinana rehetrarehetra de nitodika tany amin'ny ray aman-dreny mpitarika fivavahana ara-panahy rehetrarehetra sy ny tariny, de na tonga ihany koa ny fifidianana 2023 de iny nitohiny de ny afara amin'ny fanonganana any Andriamatoa Rajoelina. Be de be ny fifidianana natao zay a, de androany vao nirodana ny fitondrana efa nitenenina hoe hanao fikandroa pirenena, andao hijerena inona tena fototry ny olana misy eto Madagasikara. Noho ny fahazahoan'ny sasany ny fitondrana tampotampoka de nanan-karena tampoka de mamy le seza, mamy le fitondrana, tsisy miraharaha tsony zany olana misy ao amin'ny anjada amin'ny fiainan'ny malagasy zany, tsisy miraharaha tsony hoe inona ny zavatra marary ho an'ny malagasy sy ny firenena malagasy zany tsony, fa zao samy miketrika aka fahefana, tsy hoe hiketrika aka fahefana daholo reo fa ny eo ihany mitovy am'le taloha efa mandeha ny fifidianana. Ireo manam-pahaizana rehetrarehetra sy tompon'andraikitra senie fitsarany zao hoe zay mahita kely, zay mahazo kely, zay mihinana am'izao de toriny hafa ndray, misy miteny moa ny miaramila zay miresaka taminay hoe vina ny torinay ndray zao manaraka, de lasa toro le fitondrana ny firenena, de lasa tory le mihinam-bola sy le manodikodina, fa tena tsy mipetraka tsony hoe firenena iara-manana, tombotsoa-pirenena, fa tsy mipetraka tsony zany. Ka eo mahatonga anay mbala efa saiky hoe tsy hiteny fa ahoana moa tsy hitenenana hoe oviana ihany ary itsika ho tonga saina am'izany. Ajanoko eo aloha ny anahako fa meko amin'ny pasteur manohy an'le sujet manahirana ray zay aho. Misaotra pasteur. Saotra nanokatra azy. Hotohizako ary hidirako am'izay le vif du sujet. Safady. Le zava-misy am'izao zany de ity. Nafarana fiangonan-dehibe anankiray zay tsy tononoko anarana ho fanajako lay fiangonana mba tsy hiboridana na ho alaim-baraka. Kanefa tsy maintsy teneniko le izy satria mba ho fantatrareo ao hoe au courant zahay. Nafarana ireo président synode eraky Madagasikara fa saika hoe hisy tsy haiko hoe fivoriana en catimini ao Antananarivo, dia araky ny vaovao azonay de hoe toa tsiraikitra hono, ataoko hono aloha satria za tsy teo, lay saika anaovana azy satria ohatran'ny nisy ny teny ndray hoe ohatran'ny sao de manao erreur amin'io ianao, saingy efa tonga daholo le pasteur président synode eraky Madagasikara, ngareo azonao averina mody maina, dia fantatrareo ny tohiny, tsy azo alefa mody maina reo. Fanontaniana mipetraka de zao, efa fanao hatram'izany io, tsy hanafina anareo an'izany tsika fa na tamin'ny fitondrany Ravalomanana nanao an'izany, na tamin'ny fitondrany Rajaonary Mampiana nanao an'izany, c'est pas nouveau.
fa ny tena comble amin'ny tindray mitoraky ty de izao efa manomana pré campagne zany rahalahy dia ampiasaina zany ro président sinoda handeha hamory olonany de misy tamin'izy ireo moa noteny aminay hoe zay ozy izy de mandray vola fotsiny fa zay tsy voatery anaraka rahabasoa rahabatsara paster za ko moa te hiteny aminareo mitovy am'le influenceur nareo zany zao influenceur d'église dia hoano fa vola-dala tompo za tena miteny hoe hoano fa vola-dala tompo nareo nafarana avy any amin'ny faritany petao fa za manantena ny conscience nareo aza midy amy vary ray vilia ny fizokina fa ny tena mampalahelo ao anatin'ty ty resaky ty de izao misy pastora avarapatana ao amy lapa ao anisan'ny jouena io zavatra io fantatro io pasteur io par respect droit d'aîné de tsy miteny aho momba azy fa mitodiky aminao a pastora fantatro fa maria ianao j'ai beaucoup d'estime envers votre personne j'avais beaucoup d'estime envers votre personne satria samy lokaloka tsika amy rahalahy ny hanadiovana ny fiangonana amy kolikoly resaky tsika teo am-pinanana ledsi zany tamy fotoan'andro fatany le olo resako eto ninona ledsi ray garaba tsika amy rahalahy tam'izay maheno nareo zao ataoko présile izy de nandeha ny nofonofotsika hoe ho diovina ny fiangonana ary atao zay atonga ny fiangonana andeha amin'ny mahitsy zao a ianao indray no anatin'le zavatra tena malahelo aloha satria tena niraisiko ray aman-dreny ianao ary sahako miteny aminareo mpanaraka ny pejy fa raha ohatry zao zany raha manatombontsy zany sur le plan théologique amin'ny apahany fa tsy izy rehetra kosa anisany contribuer ny maizy azy aho olo io raha amin'ny fombatsika malagasy de hoe tsy azo atao ny mandingana ny olombe mariny zany kanefa kosa tsika tsy mandeha amy patriarka fa ny zavatra mampalelo ao anatin'le fietsika de zao hoe hicréer schisme au niveau n'io fiangonana io le fietsika ianareo anao propagandy tsy mampaninony fitsipy-dalao zany efa mpanao zany daholo fa raha hicréer schisme zany satria araky ny tatitra tonga ty aminay de hoe tena ny président synode ray manontolo fa coupé am'le lohany ety ambony ina dikan'zany zany hoe stratégie hoe tena potehina zany le leadership ao anatin'le fiangonana de am'izay inona ny tanjony ny problème politique anareo sy ny règlement de compte politique anareo anareo fa raha zao korota-piangonana efa misy eraky ny madagasikara zao no mbola ampinany ty koa jereo zao ny any Atsiranana mitomany any amy faritra anareo any Dego any ty mositana le fitsika ema le nakatona ny fanjakana za moa tsy maharaka an'le genèse-nle tantara fa ny antso vonjeo any PRRM mihitsy ry zareo hoe ianao mpiandra eo indrindry tsika zao miantso anao zay monsieur ianao paster ianao non ianao izy mpanompon'Andriamanitra protestant vonjeo ianao izy tahaka ny Solomona manana fahendrena mahay manavaka tsara ny marina sy ny tsy marina wow enjana be hoa zany discours le ramatoa ty zany avy any Atsiranana de mbola apetrako am'izay toerany Solomona zay anao satria mpanjaka moa mamoaka ny tranché hoe tandremo le retsy mandalo ane ny fitondrany fa tsy manao menasy aho na manozona fa lozany zay miteraka korotana ao anatina fiangonana noho ny resaka politika averiko ndray loza ho an'izay miteraka korotana ao anaty fiangonana noho ny resaka politika mandalo reo politicien reo fa ny fiangonana mipetraka mialatsiny afa tamin'ny androny Ravalomanana anisany tsy nitiavako azy zany mialatsiny aminareo ty mba fa nandeha zany propagande ny Ravalomanana zany de nampiasa ny fiangonana koa
de nanohitra an'izany a zay mahafantatra anahy mahatadidy an'izany tsara mega avy eo mibranche d'apartany ny tôbila ny change d'apartany nasiana ny afisy ny valimana nitsangana zay tam'izay fa nga fananany tim hoany fananany fiangonanay fa fa nazo tam'izany hoe raha ngarema mialatsiny aminao mositana fa laha ngarema ino ny diranerama zany QG toeran'ny fiangonana lasa miala tedolo le feokiry tanao le feokiryn'ny bodo le any miala avy eo menatra anao am'zany mandalo akaiky ny katolika eo inona ny ataon'ny reto olo protestant reto épisode mahatsiravina fa teto firenena zany tadidinareo ngamba tam'ireny de avy eo nitonga Rajoel de nandeha am'izay ny règlement des comptes entre ny FPVM sy ny FJKM aza manadino tantara sosele ny fiangonana sasany so ndray de nanao mialatsy fa nanao revanche ny FPVM dia ny reconnaissance Rajoel ndray ny FPVM fiangonan-dehibe dia ny pepapepa ndray ny FJ zany hoe tena tsy mety mandray lesona mihitsy tsika de nefa tsika milaza hoe hanavao nefa ataovao maiky mandetika raha ianareo moa manana choix politique anareo tsy maninona ho iaho fa aza ampidirinao anatin'ilay kitapo loka kosa makarakara ny fiangonana zay ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao ka tena tsy maintsy misona sonnette d'alarme hoe ajanony io afaka manao travail de couloir nareo tsy olana fa raha ohatra kosa miteraka korotam-piangonana dia mialatsiny aminao aho andray matofilo tomponatoka anatrehan'ny lanitra ianao tsy aminay vahoaka ntsony a tonga angamba fa mavesatra be zany hoe responsable devant Dieu zany tena mety ho lany ianao tafavoaka ianao fa azadiny ne jouez pas avec le feu io resaka sacré io a tsy fanao io nanandrananao daholo teo fa potiky mpitondra teo alohanao ka tsy lehibe noho izy akory ianao fa ny amba afatra zay de ho atsika pastora koa tena mba manana azon-damosina leroa de nareo ve de tsy menatra hoe lalaoviny olona amina resaka vola ny fizokitsika zay zany le fitarian-dresaka ao anatin'ity tiana ty hoe pré-campagne efa ao anatintsika zao fa aza mba ampidirina amina fampiadina na hiteraka korotana eo anivon'le fiangonana tsy hanonona anaran'le fiangonana ho aza fa zareo concerné zao tonga de kopy daholy zay ngamba ny information anomboako azy avy eo hiditra am'resaka campagne sy resaka fifidianana io fa zay no avy aty amiko mba tsy ho lava loatra ny ahy mostany iny paster zay moa ny resaka fivavahana fantanina nipetraka de hoe efa natao ny potehana ny fanaovana politika eto amin'ny firenena fa potika ny antoko politika efa tsisy olona manana confiance tsony tsisy olona matoko tsony ny parti politika ny fanaovana politika nefa tsy voatery olona rehetrarehetra mpanao politika de hoe maloto daholy a tsy voatery ny antoko politika rehetrarehetra maloto daholy a fa le foronina am'le fa akana fitondrana tampotampoka tena zavatra fankaliky satria betsaka ny olona miinvestira tany potehana ny fanaovana politika tsika miteny am'izao a sahako no miteny hoe ny potehana ny institution militaire ny miaramila tsika tena hoe en perte de crédibilité satria hitatsika mahazo vahana ny milisy ny miaramila accusé à tort ary sy ny tariny manao attaque à main armée manafika ny samy malaky tena potike io moa miresaka an'izany any tsika ary ny mampiahiahy
zay mitodika amy zalao amy gendarmerie ihany satria tena tsy misy ray aman-dreny tsony ve ao amy gendarmerie no fantatra fa natao fitaovana politika zany gendarmerie-pirenena zany. Tena natao fitaovana politika amy fitondrana nisy teo aloha. De androany mbola manahy izahay mbola fitaovana politika. Io mo trangan-javatra tsy foisy tampotampoka eo a. Eny e, misy fanarenana, misy fanamboarana, fanarenana ao anatin'ny gendarmerie. Eno fa tokony andray andraikitra ny gendarmerie tam'le hoe andray andraikitra tsy aneka atao fitaovana tsony a. Tampotampoka eo a, any avarabaratra any aminay ihany. Ty karazana misy tanàna le gendarmerie lasa mamono olona tsy fantatra, tsy hay ny enquête, tsy hay maninona, tsy hay tsony. Sao lahy mbola atao fitaovana politika ihany zany gendarmerie zany am'izao satria be de be ny nomination mbola gendarmerie ihany tsy hay tsony. Zay le niteneniko hoe ny miaramila en perte de crédibilité. Ny mpanao politika tena fa tsy crédible ozy atsika vahoaka. Androany ndray hiditra any amy corde sensible amy resaka fivavahana. Mampametram-panontaniana hoe inona ny tiantsika tongavana amy fiarahamonina misy eo Madagasikara. Inona ny tiantsika tongavana? Le tena hoe malagasy ifamono ve? Tre io ankoatran'izay a natao fitaovana politika ihany koa ny resaka foko no entina any am'le hoe fédéralisme, état unitaire. Efa niteneniko teto foana hoe misy karazan'olona tsy anasa, tsy manana foto-drafitra asa, tsy manana tsy haiko tenenana azy sao de manambany olona edy, tsy de tiako le manambany olona. Fantatra tsara na fiarahamonina fa nizy ary tsy maleo tena. Tampotampoka eo a, misy vola izy mitety faritra ry zareo a, de hoe mivéhiculer fa hoe fédéralisme. De mitodika amy zanaka ny faritra rehetrarehetra atao fitaovana am'zany a hoe tsy gaga ve nareo androany? Ny prime ministre miteny hoe OIS, tsy haiko tsony hoe concertation nationale sa conférence nationale, tsy fantatra tsony, tsy déterminé le izy hoe inona akory tondrana anazy a. Am'ty farany volany ty d'ici 27 mai ozy a. De tampotampoka eo mivoaka amy présidentny synady zay manam-pahaizana momba ny administration malagasy de mi-imposer aminareo hoe tsy misy zany fédéralisme zany a fa tokony décentralisation effective. Zay le nampiahiahy anay de nataon'olona hoe anareo contre fédéralisme, anareo zao. Raha olona vononanao zavatra ao tsy izany a zavatra tokony tondrana anazy. Tsy mikritika fotsiny zay, manana vahaolana. Nasongadiko kely, hitako video coupeny zalahy moa tany de hoe amy resaka ordonnance ny Ramanantsoa tam'izany. Nandramako fotsiny nalefany izy. Fa raha mandinika ane isika ny lalàna ve mety abroger tacitement sa directement? Raha jerena manokana iny lalàna iny a, efa tsy tokony manan-kery tsony. Zay nandefasako an'le izy. Fa tsy tokony manan-kery tsony satria maninona? Nisy constitution 98 a. De rehefa aveo a nisy référendum de rehefa niveriny Ratsiraka de ny amendeny le constitution.
Efa azadiny fa niditra tany amin'ny province autonome itsika. Efa plus ou moins abrogé zany lalàna zany. Efa niditra tany amin'ny autonomie administrative isika. Au moment isika hiditra any amin'ny autonomie financier, de ravana ny fitondrana iny 2002. De ny ravana niaraka tamin'ny atao hoe province autonome. De nalefa ny région. Nefa le perroquet rehetrarehetra amiteny am'izao de manaraka fotsiny ny zavatra ampitenenina zareo. De androany tampotampoka eo voaka ny président synady. Zavatra efa zay le niteneninay hoe zavatra efa calculé daholo io fa ianareo atao fitaovana. De ianareo atao fitaovana andeha ampiadiana amin'ny samy malagasy. De io atsika mifanenjikenjika foko androany. Zavatra tsy mbola nisy zany tao Madagasikara. Na de be de be fitondrana tsy nety teo aloha fa tsy mbola nisy risky adipoko ohatrany misy am'izao fotoana. De omenareo tsiny ihany ve zay raha miteny? Sa hoe tokony teny miaraka tsika hoe tsy mety izao, tsy haiko fanavaozana zao sa fanovana izao sa le favoazana im'izao misy zao. Tsy haiko le terme ampiasaina. Sarotra be zany. Ny souveraineté moa tsy fantatra tsony. Souveraineté nationale. Misy ve tsika sa tsy misy? Souveraineté populaire moa efa voagejany populisme. Ny souveraineté identitaire. Am'izao tsika miteny zao, vao nahita le vidéonareo tany amin'ny Facebook, le tanora de hoe no avin'ny firenena de karamaina miaraka amin'ny drapeau russe. Tsy manambany anareo tanora mialatsiny. Alafondro tena mialatsiny aminareo tsy manambany anareo fa raha mijery anareo rehetrarehetra reny na ankamaroan'ireo ambony moto reny nanao si be Elville ary mbola tsy hitany. Dikan'izany mbola tsy niala tao Antananarivo akory reny olona reny de ny drapeau russe mba fantatra anareo ve zany toedrara misy any am'izany rosianina zany. Tsy hoe alefa ny influenceur makana Russia andefasana formation, alefa manao formation anaovana populisme sy anaovana infox rehetrarehetra ohatra ny ao an' Afrique misy am'izao raha mijery amin'ny Facebook anareo ny afrikanina be de be manao propagande russe. Tena miankina amin'ny intelligence artificielle sy lainga. De mino daholo ny afrikanina. Izany ve nititsika ao amitsika? De tsy tonga saina ve isika? Androany misy influenceur tonga any Russie, mandeha alefa any Russia, de misy karazany tanora andiany tanora mitondra moto de drapeau russe de tsy haiko mitondrana anazy hoe fanabadonany malagasy tsotra izao. Hoy izy pasteur ty hoe tsy mahay maka lesona isika. Tena tsy mahay maka lesona isika. Tsy hoe androany anareo miritarita korotana daholo ty fiainan'ny malagasy ray manontolo. Ara-pinoana, ara-pivavahana, tsy akorotana, fananina korotana le izy. Satria maninona? Korotana ny sain'ny malagasy moramora kokoa ny mandray fahefana amin'ny vahoaka mikorotan-tsaina. Matahotra lava. Moram-bakaina kokoa ny vahoaka rehefa tonga am'izany stady zany ny vahoaka malagasy. Tena moram-bakaina ohatrany ataontsika zao, ohatrany misy zao. De izay ny antom-pisinay androany hoe aleo tsy angina indray isika, tsy maninona na alan'olona, tsy maninona na ho voaopa isan'andro,
tsy manino zany. Aleo zay hiteny ihany satria tsy rariny intsony. Tsy rariny intsony ny fiainan'ny malagasy am'izao, ny marary ny malagasy am'izao. Sa hoe tsy maninona fa aleo ho faty ny ankamaroan'ny malagasy fa le mahitahita sy le mpanao business, le mpanao trafika ihany ny harem-pirenena ny hijanona eo. Zay zany ny tiantsika tongavana. Zay mahatonga anay tsy manenjika olona. Raha miova fomba famindra ianareo, raha manova fomba fitondrana firenena ianareo, mety ho ankasitrahana ihany ianareo rapitso. Mety hifanampy ihany raha tonga am'le hoe andao anarina ny firenena. Fa raha mbola am'izao fanabadona ny samy malagasy, fanambakana ny malagasy, fandrobana ny harem-pirenena, tena sarotra zany fiaraha-miasa zany re olona. Sarotra izany. Ary tena anohitra izany rehetrarehetra zany ny ataonay. Na dia fantatrehany am'izao manao ny ataony ianareo samy ianareo mpitondra ao ihany ane. Samy manao calcul, manao kajikajy daholo. Atsy mikarama ny atsy, ery mikarama ny atsy, de mamely ny atsy, de fanao an'izany. De victime am'izany ny vahoaka malagasy sy ny tanora indrindrandrindra. Zay mo tsy hoe antitra zay, zokonjokony ihany, fa mba fahitahitanay ihany ny lalana izoranay. Fa ny mampalahelo anay le zandry aty aoriana izay miezaka manao ny ainy tena sahirana ny ray aman-dreny mampianatra mba hoe ho tafita ny zanany, manao ezaka rehetrarehetra, mamaritra fananana. Sasany manao tsy fanao mihitsy mba hoe ahita vola ampianarana ny zanany. Fa nefa ho tafita amin'ny fianarana de hanao inona? Am'izao fanambakana sy fanabadona eo misy eo amin'ny firenena. Zay ny anahako pastera fa hiezaka moa tsy hanao lavabe androany. Misaotra antsika. Ya. Tohizako kely le resaka fiangonana teo. Ny fond ambadiky n'io resaka io de zao. Araraotiny mpanao politika ilay disadisam-piangonana efa nisy. Azavaiko aminareo le izy. Le resaka hoe nafarana ny président sonode tam'ilay fiangonana zany de misy sy ny sisa. Misy olona ao zany tsy mifankahazo ara-pitondrana am'ilay mpitondran'ilay fiangonana. C'est pas nouveau. Problème-na leadership fo mantsy ny problème fiangonana a Madagasikara. Io koa mbola mila asiana resaka io. Samy te hitondra. De tsy mety mahavaky lôvo mihitsy le anankiray. Zany hoe tsy mety mahatafavoaka ny baolina zany isaky ny fifidianana. Dia ity ny occasion en or ho azy, peut-être pour prendre sa revanche. Dia misy an'ity fitondrana intérim ity. Dia rehefa natao le fitondrana intérim zany, ny tena mampalahelo anahy anatin'le tantara de zao. Le fitondrana intérim zany ho exploiten'ny le olona zay efa manana disadisa personnel mba ahafahany booster ny tenany ao anatin'le fiangonana. Zany hoe mifampi-exploiter zany. De ny atao amin'le intérim koa mila an'izay satria mila olona koa izy ary amin'ny fanomanana ny pré-campagne. De azonareo am'izay ngambany ahoana filazana zany? Fatambatrao daholo am'izay zany le cocktail.
de ny fanontaniana mipetraka zany na ho an'le anankiray tena fitiavana ny fiangonana ave ny anaovany an'izany ça c'est tu sais ou c'est pour l'occasion pour prendre sa revanche ary na ato amin'ny ilany tena fitiavana an'lay tanindrazana ave no exploitena ny reto mpiasa am-piangonana reto manao zao fanontanina zao za satria ianareo vahoaka nareo kristianina izay any ambany fiadidin'ireo olo reo rapitso no hiantefana de ny antony anaovana an'itya ahaizanareo tsara manavaka ny vary sy ny tsiparifary fa io a tsy zay tsara discours sy be resaka no inony fa dans l'éthique et la réalité zay nia zany no afatro amin'iny fa avelako any am'izay ny a tsy janona elamena fa toizako hoe satria resaka pré-campagne de fifidianana eo indrindratsika zao za zany tena anararoatra n'ity toe-java-misy ty mba hiteny amin'ny mpanomana ny fifidianana na ny CENI sy ny fanjakana malagasy sy ho anareo zay hifaninana rehetrarehetra ao anatin'ity fifidianana ho avy ity za mba maniry hoe tokony isy volavolakevitra apetraka aloha hoe tsy tokony isy tsony ny financement na campagne électorale avy any ivelany raha tena say anareo milaza fa mamim-bahoaka reo dia ataovy ala système ohatra ny style any amin'ny firenena hafa hoe ny candidature anareo zany a de candidature avy amin'ny vahoaka ary financé ny vahoaka averiko tsara candidature avy amin'ny vahoaka ary financé ny vahoaka fa tsy hoe zay ray mafy zay manam-bola zay mahatakatra hélicoptera zay mahatakatra ary zay no mahatonga an'ilay inégalité de chance misy teny Lazare Zaferson zay ny teny izy io hitako marina mihitsy hoe ny famerana ozy izy a ny fanaovana propagande dia namana efa fametrahana sahady ny égalité de chance satria ny sasany manana jet privé sy manana hélicoptera de ny sasany a mandeha plus mandeha 4x4 zay fantatrareo tsara fa voafetra io koa zany tokony normalisena za zany mangataka hoe raha say anareo zay ho futur candidat ny indrindrandrindra ny CENI de tokony isy karazana fanaraha-maso ny atao hoe financement de campagne tanareo ohatra nahazo any Sarkozy reny hoe avy aiza reo vola ny campagne reo raha tsy diso aho ny prime ministre am'izao fotoana zao dia lehibe ny samifinina mahalala tsara ny atao hoe fampiasam-bola maloto voaingana izy moa namboaka hoe tsy andefitra ny fanjakana ny amin'ny fampiasana vola maloto ny fampiasana vola maloto ho avy eo de io pré-campagne io donc satria pré-campagne ny thématique atsika eto a de ny anazy zany défi alefako ty hoe aiza ny mpanao politika na ny antoky politika hivoy an'izany hoe tokony candidature avy amin'ny vahoaka zareo ny vahoaka zany no mangataka izy ary izy no mifinancer an'le izy fa tsy financement avy any ivelany satria la avy any ivelany eto tiako terenina hoe mety hoe misy mifina ivelany hoe ny diaspora zao afaka mandray anjara ny vahoaka koa afaka mandray anjara fa le ivelany resaka eto a les forces politique avy any ivelany dans le sens hoe io zao ny rosianina mazava be fa tsy maintsy anatosaka vola izy efa nisy ara tamin'ny androndro Mayol reny izy arana nitsotra tamin'ny fotoan'androny de lasa misy ingérence extérieure dia tany États-Unis tamin'le resaka fifidianana iny le hoe ahoana ny Rusy niditra tao anatin'ny campagne amerikana niteraka korotana ambony ambany fa ny azy moa niveau efa ambony be fa tiako tenenina hoe raha tianareo raha hoe fifidianana madio a mbola tsy miditra resaka lisym-pifidianana fa mbola miresaka hoe financement na campagne électorale raha say anareo ka tena misurfe amin'ny atao hoe tia ny vahoaka de any ray faharoa manarakaraka an'izay saika an-tany hoe ahoana io liste électorale io misy olona fantatro manana fahalalana manokana ny amin'izy io tsy anonona hoe iza na aiza hoe ny fotoana izay
lamina amin'ny tena fanavaozana ny liste électorale de tsy ampy raha tahana am'le teneny zareo hoe anomboka ny fanisana zany hoe karazana fampandrinadrisa zany io le hoe anisan'ny mpifidy io sur quelle base zany io foana matsy ny problema tamin'ny androny rajoelona le resaka doublon resaka fanisana ny liste membre ny liste électorale ho tafavoaka ve zany de raha ny teny no manampahaizana manokana ny amin'ny liste électorale io de hoe impossible ao izy raha ny délai apetraka zalahy amin'ny fifidianana mba avelako any ny amin'iny ny resaka calendrier arian'ny vanim-potoana ny orana no atao le izy foana iny foana moa ny adivana iny hoe am'izay zany adisqualifien'ny kelozape de tsy ho tafavoaka fahatelo ny resaka artiste madame ministre de la justice ianao anisan'ny ogaoga teto amin'ny facebook hoe mialatsiny aminareo artiste fa tsisy artiste tsony amin'ny fifidianana io tananay amy teninao ianao tandregny hoe iteny hoe aka tam'ireny any contexte hafa de zao efa contexte raha zao fijeriko azy zao a efa mialany efa nisy ara moa reny nitranga tamy fianaratsoa reny nisy artiste niaraka tamin'ny fitondrano ny tany Tuléar moa tsy resahako tsony dikan'izay zany financement de culte artiste tokony tsy misy liste électorale reo zavatra reo a tokony isy akotrokotroka an'io na ianareo GNZ na ianareo société civile na ianareo fiangonana mitodika manokana ny fikambanam-ben'ny eveka aho ray aman-dreny malala isany andao anao tohivakana nyty resaka reo zavatra telo reo le hoe ahoana ny liste électorale za aloha mialatsiny amin'ny présidence iny raha ozy nareo tia le liste électorale navaozana tsy matoky zay raha tsy misy fanaraha-maso avy aminay vahoaka faharoa lay système nanaovana ny financement ny campagne électorale mihitsy izay navoa teo aloha satria hitatsika tsara mihitsy nataon'ny mpitondra teo aloha fa tena vola be tsy toko tsy foroa tokony limitena ny plafond rasa ianareo tokony misy conclave kely mihitsy hoe mifanaraka hoe maximum zany a haiko zao miliara ny vola azo ampiasaina ary tokony misy système ahafahana mametra an'io ary fantatra hoe avy aiza mivinan'le vola aiza ny rafitra manao an'izany ny senive je ne crois pas afaka anao an'izany izy zay tiky tananareo hoe arak'le tenin'ny mostanina teo mampatsiaro hoe ny tenin'ny ratsiraka hoe tsy vahaolana le marina fa tokony tsy maintsy miafarany amin'ny élection foana tsika tsy misy fitondrana ka hoe tsy amin'ny alalan'ny élection fa zany rehetrarehetra zany mbola mila homanina pré daholo ny rehetrarehetra hoe afapotsika amin'ny liste électorale mazava ny financement ny campagne mazava ihany koa ny fitsipy-dalao ekeny daholo be airoranga fa tsisy matahotra an'izany fa le problème misy candidat efa omena tombony mialoha de misy tazomina amy rafi-patalohany tsy andeha tadinareo ngamba tam'ireny hoe tonga ny t-shirt ny ekipa sasa de hidindry zalahy tao Tamatavy efa fanao zany tokony tsisy tsony koa zany resaka t-shirt zany raha tena fanavaozana za zany tena iandro misy am'ty fifidianana ty raha tena fanavaozana t-shirt artiste financement campagne électorale liste électorale reo zao no tena fanavaozana andrasany ngeza be nefa to tsisy miresaka fa tonga de hoe efa milamina ny tety andro zany veranga no teny filohan'ny seni fa tsy miteny hoe ohatry zao ny fomba anarahanareo vahoaka maso an'io liste électorale io ohatry zao ny fitsipy-dalaony amy resaka financement campagne tsisy resaky zany ary na ny PRRM ihany no teny hoe tsy ilaina ny mizarazara zavatra fa ny fitana nomena fa tsy ny trondro nomena efa ohatra ny efa nandesady 50 millions d'ariary isaky ny fokotany tany Tuléar donc tsy ohatrany double langage ato misy miteny hoe déclaration de patrimoine vao niteny gara 700 ny resaka tamiko
hoe fandeha n'io déclaration de patrimoine io any izy mampome be mbola ho asaintsika eto izy ndray andro any resaka an'io fa sous forme fotsiny io fa misy ao anatin'le clause ao ozy izy ngiara 700 misy clause ao an'ny déclaration de patrimoine izay ahafahandro zalahy mipolitsaka tsy milaza an'le tena patrimoine zany hoe le lalàna mihitsy zany am'le déclaration de patrimoine nefa biaisé dès le départ pour donner une avancée à un candidat efa fantatsika tanareo tiako tenena zany hoe le lalàna mihitsy no efa sur mesure natao mifanaraka am'le candidat mpanjakana fa tsy lalàna ho an'ny rehetra de nataontsika hoe madio ara io listre électoraly io tsy maintsy tafavoaka le candidat anankiray satria norefesina a partir ny tenany ny lalàna amin'ny fifidianana zay zany zavatra efa tiako mba hisarina saitsika za zany zao hoe manaitra anareo JNZ manaitra anareo société civile manaitra anareo ray aman-dreny ao amin'ny conférence des évêques nareo amin'ny justice et paix et tout tokony anao toivakana atsika ny amin'ny fanentanany olona ny am'ireo zavatra reo fitakinan'io ohatra ny fitakitsika ny jiro sy rano zo fototra ny fitakinany mangarara ny fifidianana satria le izy tsy maintsy andeha any izy ty donc ho aminay raha ohatra ka mbola tsy feno reo fepetra reo mitombona ve ny calendrier ny fifidianana sa tereko masaka fotsiny am'izay tsy maintsy lany le olona ny tokony ho eo jereo fotsiny zao ny afantarana hoe tsy sa ianareo hoe tena atao madio le lalao tendrena hono ny filoha-pokotany tendrena le filoha-pokotany fa tsy fidina de hoe tsy tratra am'ty fa aleoloha mba tendrena izy moa ny anendry mazava ho azy donc zany mialatsiny aminareo mpikarakara fifidianana fa efa biaisé io de raha rapito zay nitabataba ndray ohatra ny tamy 2002 izy io zany hoe tsy ekena valim-pifidianana de tenina nareo tsy mety afa-po mihitsy non le lalàna apetrakareo mihitsy no tsy mandeha amy laoniny zay zany ny amin'iny resaka hoe pré-campagne ak pré-campagne iny fa averiko any amin'ny mositana ndray ngamba ny fitenenana sao de lava loatra any ny ahako zany tsotra sady mahitsy hiditra fifidianana tsy manino zany raha zany ny tianareo fa eketsika vahoaka ve hoe fifidianana izay fantatsika mialoha amin'izay zavatra rehetrarehetra voateny teo zay hoe voatendry ny chef fokotany tsindrina zao ny préfet chef de région atsy fantatra daholy ny antony na ny endrenan'ireny olona reny andehanao inona rehefa tonga am'izany fotoana zany tsika tsy efa fantatra mialoha ve am'izao situation misy am'izao fa tsy efa fantatra mialoha ve akaiza le fifidianana makaiza inona ny tanjony njaratsika vahoaka mamala an'izay de anohizako an'le izy am'izao situation misy am'izao tsy fay ve tsika malagasy sarotra anie nanala zany fitondrana teo aloha zany ela zany adivana an'izany androany ny fitondrana tsy manana légitimité tsy manana légalité efa manao pira noho ny teo aloha de rapitso ho légitimenao omenao légalité le zavatra de mieritreritra ve isika misy zavatra iova misy zavatra antenaina misy zavatra azo iandrandrany tanora malagasy ve na am'izao ary efa iony toedra raha misy eo amin'ny firenena inona ny azo antenaina amy rapitso de iza androany ary isika tsisy masamy teny
ankoatranay. Iza ny eritreretinareo asaitena rapitso. Indray anie mitombona ihany ny eritreretrinareo hoe ny mpanao politika tsisy ilavana azy. Satria ny olona dradradrada sy mpanakena rehetrarehetra rehefa nahazo nomination ary be dia be mbola miandry nomination, tsy mampiteny azy. Rehefa tsy mahazo nomination de miteniteny kely de mamorona, de rehefa mahazo direction kely manginy. Hitanareo izy tamin'ny herinandro teo. Magaga ihany i Mostanina sy Pasteur RGL ihany tsy mety mandray fitondrana, tsy mety manaiky deal. Tsy haiko hoe inona ny andrasantsika ty Pasteur, fa ny olona rehetrarehetra efa nanaiky daholy. Ny olona rehetrarehetra efa lasa daholy, efa misy promesse daholy ny any hoe zay manko nanaovana atsika hoe voakaramany fitondrana teo aloha insika, satria tsika tsy manaiky raha tsy amerina ny reny eo amin'ny fitondrana. Nefa zavatra takitsika tsotra sady mazava, tsy miolakolaka. Efa niteny izahay tsy mbola nitady poste ary tsy mbola nangata-bola. Tsotra sady mazava. Andao isika anarina ny firenena, andao isika anavitra ny Madagasikara. Lainga zany hoe tsy avitra intsony Madagasikara, lainga zany avitra soamatsara Madagasikara raha manomboka androany, raha manomboka isika zao. Fa matoa mieritreritra hoe tsy ho avitra intsony satria tsy ao an-tsain'le olona mitantana amin'izao fotoana zany hoe anavitra ny Madagasikara zany. Inona moa ny zava-misy? Io au plus offrant ny Madagasikara. Azo Tuléar de Makaril Ray de makany États-Unis de minégocier de lasa varamada de mody hoe tsy manaiky ato de nefa ato misy deal de mandeha daholy. De lalaovina eo malagasy lalaovina. De tendrena ny DG ato de satria ary misy 5 millions de dollars miditra de ahoana iza ny gérer an'io de mila homme de confiance migérer an'io vola tena manahirana. Zay voatendry mo mandoe collage kely de manao cotisation manomana le fifidianana. Tendrena le namana ery amin'ny DG, tendrena atsy de any am'le poste tany ianao maka vola fa préparer ny élection. Zany daholo io nomination rehetrarehetra reo ry havana. Tendrena ny atsy, tendrena ny ery zay miray tsikombakomba. Mila mahita vola andeha hanaovana élection fa tsy maintsy ho lany io olona io. Zany ny calcul politique misy am'izao. Ny sasany koa ny ao anatiny ao mikonikonina ihany hoe bon zao arodana ty fa la tournée indray zao. Zany foana ve ny ainantsika malagasy? Sosokevitra. Ianareo tanora ny be dia be. Zay efa miteny foana hoe aza miandry lohan'ny mpitarika zany. Isika vahoaka malagasy. Lainga zany hoe biby, inona moa biby tsisy lohany tsy mandeha. Lainga zany, fanabadona koa zay. Rehefa ny biby ny lohany mandeha aloha, kapaina fotsiny lohany de maty le biby. Aza mieritreritra aza miandro lohany. Miara-mientana io, miara-mandeha io. Fa ho vita io. Raha miara-mientana isika. Mbola manao antsavy ihany aminareo ray aman-dreny ara-panahy izay mbola manana zany fo sy ny eritreritra mare aman-dreny anareo zany marary Madagasikara. Raha mbola manaiky an'izany nareo satria ny ankamaroany moa efa voavidy. Eny sarotra ny fiainana.
sarotra ny fitadiavam-bola fa kosa mba tsy tokony ataona anao narangaranga hoe ray aman-dreny tsy tokony ho amidinareo tsony zany toerana nomena anareo zany voninahitry nomeny malagasy anareo zany na de sarotra ary ny fiainana fa asakasaka antsika tsirairay io satria any amin'ny fiarahamonina any isika raha mbola zatra mitehaka hoe nahazo 4-4 raina de tena miketrika be iny tena mahay be satria nahaina angalatra satria nahaina ondinkodina volam-panjakana satria nahaina marotra ny fanahiny tsika ihany manosika an'ireny olona reny anao ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fitondrana fa raha isika tonga saina daholo am'izao andro efa misy appareil photo rehetrarehetra zao de samy misignaly raha ihany nanenanao an'izao raha ihany na tiana zao ny fiainananao an'izao tratra foana io de hoainina be izy menatra foana izy any amin'ny fiarahamonina tsy hoe avy mpitondra posy anao androany de afaka rapitso anao fa tonga de hoe any amin'ny 4-4 V8 tsy manambany le mpitondra posy aka fa misy an'izany ohatr'izany eo Madagasikara tena hoe androany izy na ny kapany ary tsy voavidina de ny apitso izy manambany ny malagasy miray rindrina aminy satria tampotampoka izy nahazo V8 tsy manontany tena le olona hoe avy taiza moa iny zavatra iny fa inona moa no nataony ho an'ny firenena na nataony tamin'ny fiainany niady ve izy de rehefa avy eo mifampialina miteniteny amin'ny sisiny fotsiny fa nefa ny harem-pirenenanao ihany sy ny fiainanao ny sakrifiena na tonga an'iny zay no teny hoe tsy resaka lahelo kanina io tsy hoe ory avamanana fa fatezerana amin'ny fangalarana diso tafahoatra eo amin'ny firenena ny ahako tsy lava be pastera de mankasitraka ny areo mpijery fa ny tiana natongavana androany mikonikony daholo ny olona hoe hoany amin'ny fifidianana any zany efa lefahany daholo ny sainy malagasy am'izao hoe fifidianana efa adino sahady le fitakiana enim-bolana lasa andao anarina ny Madagasikara tena mora manadino ny malagasy efa etsy daholo zao irombo hoe andao fifidianana nefa zavatra nitakina namparary nahafaty ny tanora malagasy adino daholo zany efa tsy antsontsika zay mahatonga anay eto mbola hoe gardien de la révolution mba tsy ho fatifaty fatany reny olona reny mba tsy ho potipotika fatany ny ekônomia rehetrarehetra nandrodanana fanjakana ny sesy andao ry zalahy anarina andao ry zalahy hanavao am'le tianareo tsy am'le tianareo atongavana am'izao am'le hanavao le teny tianareo anaovana anazy avaozina zany zay ny ahako pastera tsy haiko anao mbola misy tenenina fa zay tsy kely afatra farany fa tsika tsy hijanonela androany fa atonony tsara zay za zany mirelayer sy confirmer ny zavatra voalaza ho anareo tanora aloha mba stratégique ny fitakiana nareo zao le hoe nangataka hoe lotsaka eny an-dalambe isaky ny isaka sabotsy ok na ho anareo namana amin'ny hainao manjery todonoko manokana eto le rahalahy ao amin'ny radio atsiva mahafinaritra le fandaranao tena ao tsara mangataka zany andao anao karazana tolo-tanana ifanome tanana de anao matrakazony an'io resaka pré-campagne io de averiko le zavatra anankitelo tokony ho atao dridri-angilo mihitsy satria le CENI ma ohatran'ny tady anao resaka mampime de le hoe liste électorale zay lazaina fa hoe anomboka fanisana tena mitombona ve mangataka anareo manam-pahaizana amin'io hoe ahoana marina io possible ve io le tetoandro zay lazaina am'izao fotoana zao io de hoe aiza izy teo
Ny CENI dia miprévoit référendum en juin 2027 ary ny présidentielle en octobre 2027. Possible ve ny azakana moa filazana zany sa atratrarana an'izany zavatra zany raha ny lalàna sy ny tena teknika tena izy. Faharoa, ny financement ny campagne tokony mitakitsika ny amerana azy ary ny traçabilité-ny hoe avy aiza daholo ny vola, inona ny fepetrany mangataka anareo ray aman-dreny am-panahy zay afaka manao pression sy lobbying zany ary ny tanora. Fahatelo farany dia ajanona ny resaka artiste. Mampatsiaro ny teninao madame ministre Fanny Soerinaivo, ninao fa rehefa tonga ny fitondrana anao de tsy miova arak'izay teninao zay fa cohérente, sinon de resaka natao fotsiny. Reo zany mba tokony ataontsika latasy manomboka zao, fanaraha-maso andreo sy famerimberenana andreo foana satria ny influenceur tsy resaka an'io mihitsy fa izy zao rehefa miverina avy any de tsara be zany vodka zany, tsara be zany Russie zany, de any daholo tsika hijery ny atsarany Moscou sy ny sisa fa Moscou foana fa isika no sahirana eto. Zay ngamba fangatahana fa misaotra ny Mostan tam'ty hariva ty misaotra anareo rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany manome fotoana anareo raha toka sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tozo indray sy zay mety ho vahiny eo arakaraky ny herinandro. Rary sofo.